Fa anisan'ny sokajina tamin'ny herinandro iny taon'ny tontolon'ny fanatanjahantena izay ny fanatanterahana ny atrikasa lehibe ho famoahana izany ny politika nasionaly momba ny fanatanjahantena. Mbola fanangonakevitra aloha izay no azo lazana azy raha nitanterahana tamin'ity herinandro ity ny ireo mpitantana ny federasiona isan-tsokajiny no nandray anjara voalohany tamin'izany atrikasa zany nanaraka ihany koa ny mpanao gazety mbola isy moa ny hoan'ny mpandrara ara-toekarena sy ireo mpanohana ny tanjona dia ny amoaka lalàna ao amin'ity politika pirenena ho an'ny fanatanjahantena ity izay ho afaka aroso eny amin'ny anteny mera-pirenena. Nanomboka ny alakamisy ny zoma teo ny atrikasa nandiniana ny politika pirenena na ny PNS izay entina ampandrosoana ny fanatanjahantena. Fanangona kevitra aloha avy amin'ireo hery samihafa no nanomboana ity atrikasa ity. Ny alakamisy dia ry zareo mpitantana ny federasiona isan'isany no niady hevitra sy nanangona ireo volavolan-kevitra ho avadika lalàna niaraka tamin'ireo teknisianina avy eo amin'ny ministera. Ny zoma kosa dia ny anjara ny mpanao gazety ara-panatanjahantena no namoaka ny heviny sy ny zosikevitra. Mbola anko-kevitra ihany aloha hatreto no natao hoy ny talehan'ny sport fédéral tsy ho Sylvestre. Ino moa ny FDB nazo lavitra fa dia araka ny tena hatramin'izay monko le PNS zany fa ela avoaka zao vao tanteraka dia nantsona zany ny entianty rehetrarehetra mba andrafitra sy hanome hevitra nyty PNS ty mba politika nasionaly mba hampiroboroboana sport eto Madagasikara zany zay zany hoe mba tanjona anatin'ity zany mba hipetraka amin'izay zany hoe tiany programme anasa arahana ampandrosoan'le sport zany fa tsy hoe zay tomeo samy manao zay tiany atao fotsiny fa mba hoe mba misy programme anasa zany avoaka amin'ity PNS ty. Inona zany no toerana? Ny toy araka ny teny teo hoe dia samy nanome tsangakevitra zany rehetrarehetra dia rehefa avy eo mba le iona alohana ny rafetana azy farany zany amoaka ny lalàna zany iona daholo zany rehetrarehetra hoe mba io zany ny tsangakevitra dia avoaka lalàna zany izy dia rehefa avy eo manaraka ny degré d'application dia ty zany ny rahantsika rehetra. Mbola andray anjara amin'ny fandiniana ity politika pirenena ho fampandrosoana ny fanatanjahantena ity ihany koa ireo mpandrara ara-toekarena sy ireo mpanohana araka izany dia mbola isy ny fiaonam-be eona ny rehetra amoaka ireo volavolan-dalàna rehetra ampandrosoana ny fanatanjahantena mialoha ny hanolorana azy eny amin'ny anteny mera-pirenena.